Ivatsika anatin'ny tontolon'ny fampianarana isika ho fanatsarana an'izay tontolon'ny fanabeazana izay sy entina ampiarana ilay drafitra momba ny fanabeazana ary dia misy ny antsoina hoe tetikasa fanohanana vonjimaika amin'ny fandaharana asa fanabeazana ho an'ny rehetra izay efa natomboka tamin'ny 17 ny volana janoary lasa teo moa izany. Mitetina 520 faingo 4 tapitrisa dolara ny teti-bola ampiasaina amin'ny tetikasa poète na tetikasa fanohanana vonjimaika amin'ny fandaharana asa fanabeazana ho an'ny rehetra. Famatsim-bola avy amin'ny partenariat mondial pour l'éducation izay ho tanterahana mandritry ny 3 taona ary ampiarina amin'ny faritra 12 ahitana Analamanga, Itasy, Bonglava, Vakinankaratra, Urumbe, Betsiboka, Boeny, Melaka, Sofia, Diana, Aloatra Mangoro ary Atsinanana. Raha ny 13 febroary teo no nanaovana ny fampahafantarana ny tetikasa dia ny 13 janoary kosa no efa natomboka ny fampiarana azy. Ny antony safidianana an'ireo dorenina 12 ireo dia misy critère zany napetraka zareo. Le toerana azo lazaina fa hoe sahirana amin'ny lafiny maro, amin'ny lafiny fanabeazana. Ka ireo no rehefa nampiarina ireo critère ireo dia ireo dorenina 12 ireo no niraisy. Tanjony tetikasa ny amporisihana fampidirana ny ankizy any an-tsekoly sy ampianana ny tany fialanandaharany. Miankina anatin'ity le projet ity zany ny le projet dia fanampinan'ny ministère sy ny ray aman-dreny ahafahan'ny ray aman-dreny sy ny voatery mandeha vola izay mba afaka mampianatra ny zanany amin'ny isakim-panjakana. Izany hoe le mpampianatra framina izay ao anatin'ny lazain'ny ministère hoe subventionné dia misy tokoa le subvention azo le subvention tokoa tsy voatery ny ray aman-dreny amidrona tokoa amin'ny lafiny etsy an-daliny vola ahafahana mampandeny sekoly lakre manany pisipitsy zavatra isan-karazany ao an-tsekoly amboniny izay vola any amin'ny tetikam-panjakana dia misy amboniny ary tonga dia efa volona tanatin'ny tetikasa ity ary ka tsy voatery ny ray aman-dreny androvola na ny sekoly teny hoe raha tsy misy ny vola alohanareo ray aman-dreny io dia tsy afaka mianatra ny mpianatra tsy misy zavatra ahafahana mampianatra azy. Any amin'ny taona fahatelo ampiarana ny tetikasa, ankizy miisa 19 sy 9 sy ray alina sy 9 hetsy tsy ara-tapitrisa no kasaina tazomina an-tsekoly. Manodidina ny 900 kosa ny efitrano tsekoly avaozana na orona ary ray alina ireo mpampianatra framy mahazo fiofanana. Ankoatr'ireo diraina 3 Vosikajy Marefo any amin'ny tapany Atsimon'Nosy iny dia Atsimo Andrefana, Anosy ary Androy no ovatsiana sakafo mandavataona ny cantine scolaire eny amin'ny ireo bebe ao aminy.